ako ny fiarovam-pirenena fandarana manokana ho an'ny ministeran'ny fiarovam-pirenena ako ny fiarovam-pirenena tonga amin'ny fotoana ny fanomezana indray isika androany amin'ny fandarana ako ny fiarovam-pirenena ity fa ito dia mitondra fiarantsiny amintsika piaino rehetra fa somary narosikely ny fiarantsika androany noho ny fandaminana tsy maintsy natao satria nisy ny fanarantsika ny fitetarana mivantana ny lalao baolina kitra lalao manasadalana miverina ka ao anatin'ny fialan-tsasatra no irantsika amin'izao koa manasantsika rehetra mpanajana iaino hatramin'ny farany dia faly manolotra na raha abantsika rehetra tompolasy tompoko vavy ako ny fiarovam-pirenena tamin'ny heriny isika nanaraka ny fanazavana mombamomba ny fanitsiana ara-dravitra eo anivon'ny folo alindahy izay tsy maintsy nidirana tanteraka satria efa nivoatra ny ambana izay iainana ankehitriny ny ministry ny fiarovam-pirenena ny general Coutrina Richard no nitondra ny fanazavana ny antony tsy maintsy nirosona tamin'ny fanitsiana ara-dravitra ary ireo fiovana natao rehetra ao amin'ny tafika malagasy anio isika iditra amin'ny ratsamangaika eo anivon'ny ministera ny fiarovam-pirenena izay efa ahitana ary mampiatra sahady ireo voafatra ao anatin'ny fanitsiana ara-dravitra ny eo anivon'ny fitaliana ny fanompoam-pirenena sy fiandry no iresadresaka amintsika ka ny general Rasolonirina Roger lehibe ny fitaliana ny fanompoam-pirenena sy ny fiandry no iaraka amintsika anio ako ny fiarovam-pirenena araka ny voalazantsika teo dia tsy maintsy niroso tanteraka tamin'ny fanitsiana ara-dravitra isika eo anivon'ny foloalinda malagasy ka misy ifandraisan'ny be dia be amin'ny fitaliana ny fanompoam-pirenena sy fiandry izany ny voalohany dia tsy maintsy niainga avy amin'ny velorano voalohany izay napetraka ny filoham-pirenena dia ny famerenana ny fandriampahalemana eto Madagasikara mifandraika amin'izay dia misy ny baiko entitra ny ministry ny fiarovam-pirenena ny jerena ny fomba rehetra mba hanatotosana izay velorano ny filoham-pirenena izay tsy aivina fa ny eo anivon'ny fitaliana ny fanompoam-pirenena sy ny fiandry no miandraikitra ny fanisana ireo olona manana fanzoandalana mitazana basy miandraikitra ihany koa ny fikirikirana ny fitsarana miaramila ho an'ny zatovolahy sy zatovavy feno 20 taona miaka izay tereny lalàna tamin'ity taona ity isika voanankalaza ny ray volany ny famotsoran-keliko ho an'ny fiazonana basy ka basy arivo mahery no nipotena pahibe maso ireo basy bala natery ny olona tsitrapo fa tsy antery sy ireo basy rava teo ampelantanany dahalo fanta ihany koa fa mahatratra 5,7 sivial no vita fanisana mahazo mitazana basy ara-dalàna araka ny andotadisany navoaka ny fitaliana ny fanompoam-pirenena sy fiandry ny general Rasolonirina Roger taliny ny fitaliana ny fanompoam-pirenena sy fiandry no vahintsika iresaka momba ny fampiarana avatrany araka ny voafatra ao anatin'ny fanitsiana ara-dravitra ho an'ny foloalindahy malagasy nisy moa zany ny fametrahana ny atao hoe délégation militaire régionale izay mifandray mivantana amika zany hoe eo anivon'ny faritra 13 ny fitaliana zany dia manana ataontsika hoe rantsa mangaika lohany dia ireo bureau fiarovana na izay atsotsika amin'ny teny tsotra hoe ny SPDD izay sady miasa izy manao ny asan'ny préfet na chef district eo an-toerana ary ihany koa ny ataontsika hoe bureau faharoa ny fitaliana dia ny délégué militaire régional eto aloha zany dia zavaiko tsara zany na tafiditra ao anatin'izay fanitsiana ara-dravitra izay ny ireo bureau fiarovana sy na ny SPDD dia miandraikitra miaraka amin'ny préfet sy ny tompon'andraikitra ministère ny intérieur any toerana dia miandraikitra ny izay mikasika ny basy sy ny fitaovam-piadiana na ny explosif izay misy any amin'ilay faritra tsirairay aby andraikitra izy ireo ny manao ny antota taratasy rehetra izay ilaina amin'ny fanavaozana sy fanomezana na ataontsika hoe ny fahazoandalana tazona sy hitondra basy eny amin'ny faritra tsirairay aby izay vita rehetra avy any amin'ny faritra izay olona rehetra manana izay fahazoandalana izay ka vaosiny ara-dalàna
nreo tompona ndraiky mpanjakana avy ao amin'ny ministerany atitany zany hoe ny préfet na ny chef district dia alefan'izy ireo aty amin'ny fitaliana foibe mba hahafahana manao ny mahafantatra hoe iza isaky ny fokotany isaky ny commune ny olona zay lazo zay fahazondala zay raha am'izay lafan'izay mipasy zay dia kehitritsika dia eo amin'ny 5,4 no olona zay anananay ny tahiry anananay ny sary sy mombamomba azy manerany Madagasikara manana fahazondalana ny tazona pasy eto Madagasikara. Manarak'izay dia ny faharoa zany dia misy ny atao hoe délégué militaire régional izay miara-miasa aminay zany manoloana ny fanompo-pirenena ao anatin'izay ihany koa ny milaza aminay sy zava-misy rehetra any amin'ny faritra misy azy tsirairay aby andraiky ny ihany koa ny mampanjaka ny ataontsika hoe ny inona ny tokony atao ny faritra io ary manome an'izay torohevitra izy anatrehan'ny gouverneur any amin'ny faritra ny tokony atao mba isiny ny fandrimpahalemana maharitra any amin'ny faritra. Anatin'izany raha ndray ohatra tsika dia ny hoe andraikitra izy ireo ny tokony ny mandrara sy ny mijery ny tokony atao mba tsy hahafahan'ny olona sivily hitondra an'ireo fanamina zay miendrika fanamina miaramila any amin'ny faritra tsirairay misy azy. Ho fanatanterahana zany dia nanao ny etsika lehibe zany teo anivon'ny fitaliana ny ahafahana zany nanentana ny olona mba hanatitra reo basy zay tsara talàna eny amin'ny anivon'ny fiarahamonina satria azadiny fireny basy reny no mamono atsika mamono ny havantsika dia nisy natao hoe ray vola ny famotsorakely kafao be izay natao zany mba ahafahana zany manangona basy tsara talàna nefa kosa ho an'le olona zay manome azy dia tsy nisy arakaraka na tsisy sasy nomena azy. 7,20 no voangona zany tamin'ny faritra telo lehibe no natao tamin'ny teo dia ny faritra Tsimandrefana oto Mahatsatram-bony ary ny tao faritra Iorombe na izay na tsy zay nefa dia niezaka ihany zay niara-ny asa teo anivon'ny faritra hafa izay nazahoana zay 7,20 zay ny basy voangona. Amin'ity taona ity dia mbola hanao ezaka lehibe amin'ny fanentanana amin'ny famerenana fandriampahalemana ny eo anivon'ny fitaliana ny fanompo-pirenena sy ny fiandry izay hitarina amin'ny faritra hafa ankoatran'izay efa nazahoana vokatra tsara ho iatrany ny lehibe ny fitaliana ny fanompo-pirenena sy fiandry ny général Rasolonirina Roger. Ezaka lehibe voalohany indrindra dia ny fanentanana antsika rehetra manana fitaovam-piadinana amintsika mba hanantona ireo tompona ndraiky mpanjakana indrindrandrindra ireo tompona ndraiky voatendry eo anivon'ny ministerany atitany dia ireo préfet sy ny chef district amin'ny alalan'ireo ataontsika hoe ny olona zay ampiasain'ny fitaliana zany dia ny SPDD mba hanao ny amin'ny fanavaozana ny basy eny am-pelantanantsika hanoratra ny basy eny am-pelantanantsika mba hahafahany fitondram-panjakana manara-maso azy ireny. Isany koa ny ezaka lehibe zay ho ataontsika mba hahafahan'ny olom-pirenena malagasy tsirairay aby mba mamerina ihany koa ireo basy tsara talàna eny am-pelantanana satria fantatra fa matahotra izy ireo ny sazy matahotra ihany koa izy ireo ny hoe sao dia misy arakaraka raha ohatra ka mamerina ny basy tsara talàna eo am-pelantanana. Ireo distrika 7,20 zany dia misy ny ratsamangaiky amin'ny fitaliana zany hoe izy 7,20 distrika 7,20 dia misy ny birao ny fiarovana ary misy ny lehibe ny district zany hoe ny ministerany fiarovam-pirenena dia miara-miasa amin'ny sekretera-mpanjakana medidiny gendarmerie miara-miasa ihany koa amin'ny ministry ny atitany amin'izay lafin'izay zany hoe ireo olo-pirenena tsirairay aby any amin'ireo distrika zay onenany misy ny fonenany dia tokony anatina ny birao ny fiarovana any aminy mitondra ny basy eo am-pelantanany ny taratasy rehetra zay ny am-pelantanany ary anjarany solon-tena-mpanjakana eo toerana zany hoe ny lehibe ny district na ny préfet eo toerana no manao ny fanomezan-dalana mariako eto tsy ilay gendarme eo toerana akory ny manome ny fahazoan-dalana tsy ny tenanay aty amin'ny fitaliana akory ny manome fahana fa ireo tompona ndraiky mpanjakana avy eo ministerany atitany no tompona ndraikitra voalohany eo amin'ny distrika misy azy amin'ny fanomezana na tsia ny fahazahoan-dalana mikasika ny fitazomana ny basy zany hoe ireo préfet na ny chef district no manao synia ny fahazahoan-dalana ny ndraikitry ny olona zay veziko
dia ny mijery ny atao tantaratasy zay entinareo manoro hevitra anareo mba hahafahany vahoaka tsiraray miditra amin'ny ara-dalàna. Eto a dia manentana antsika vahoaka malagasy rehetra ny hoe midira ao amin'ny ara-dalàna, midira amin'ny fanavaozana sy fanamboarana ny fahazon-dalantsika, izay no manome antoka ho atsika tsiraray aby amin'ny fitazomana basy mba tsy hananantsika ny olana. Marina fa ny fitazomana ny basy tsy ara-dalàna na ny fitondrana ny basy izay tsy anao dia rahalahan'ny lalàna zay zavatra izay. Araka ny efa niresantsika teo dia ry zareo anivo ny fitaliana ny fanompoam-pirenena sy ny fiandriny no miandraikitra ny fitsarana miaramila dia ireo zatovolahy sy zatovovavy rehetra feno 20 taona miakatra dia tsy maintsy manao adidy sy andraikitra ary tereny lalàna miatrika fitsarana miaramila. Fa amin'ny herinan'io sika miditra lalindalina kokoa momba ny fitsarana miaramila izany, ny fidirina mirotsaka ambany faneva na zazavao mbola ny generaly Rasolirina Roger lehibe ny fitaliana fanompoam-pirenena sy ny fiandry hatrany no hiaraka amintsika amin'izany. Izay ihany koa no mamarana ny fiarahantsika androany manome fotoanantsika indray amin'ny herinan'io. Rehefa avy eo sika iverina anaraka indray ny fitandarana mivantana ny lalao baolina kitra miaraka amin'ny Daniel Randriamaro. Donga William teo amin'ny fanolorana veloma to. Ako ny fiarovam-pirenena. Fandarana manokana ho an'ny ministeran'ny fiarovam-pirenena. Ako ny fiarovam-pirenena.